nofo iray ihany ny fanambadiana. Izany indray no dinidinika irahantsika amin'ny ity maraina ity izay anasako anao tahaka ny mahazatra hatrany hatrany. Miaraba-tsika rehetra indray tafahoana somatsara ary mpiara-midinika namana noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika noho ny famindram-pony dia tafahoana somatsara isika ka dia faly indray manotra ny fifampiarabana ary matolotra ihany koa ny firarian-tsoa anao sy ny ankonanao ka ny fiadanana anie dia mba hanjaka mandrakariva eo amin'ny tontolo ny fiainantsika. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro misotro anao indray izahay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ary noho ny fahasoavanao izay mbola mahatoy izao anay. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra, misaotra tamin'ny fiarovanao, misaotra tamin'ny famindram-po tsy hita fetra izay atolotra isan'andro isan'andro amin'ny fiainanay. Mamelà nefa ny elokay ary mamindrafo aminay raha indrindra raha andinika ny teninao izay dia mangataka ny fanadiovana avy aminao. Aokarany fanena masina no ampitoerinao temponay azahoanay mahatakatra izay tianao lazaina aminay tsirairay avy dia mitahi izao mpiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hifankahitantsika indray amin'ity herinandro ity dia hijery ny sarainohatra ny amin'ny fanambadiana ao anatin'ny faminaniana isika. Fa ny androany dia hoe nofo iray ihany ny fanambadiana. Ahitana sary, ahitana tantaram-pitiavana maro dia maro ao anatin'ny Baiboly izay maneho ny fomba entin'Andriamanitra hamonjena sy hanehoan'Andriamanitra ny fitiavana ny taranak'olombelona. Ary tsy misy sary anohatra ny Baiboly mahalaza tsara firaisana ety amin'Andriamanitra mihoatra noho ny fanambadiana. Ny fanambadiana dia fanomezana nomen'Andriamanitra. Tsara manamarika amintsika mpiara-midinika fa fanomezana roa no nomen'Andriamanitra antsika olombelona raha vao nivoaka teo am-pelantanana tamin'ny famoronana dia ny fanambadiana sy ny sabata. Tsy kisendrasendra izany ny fanambadiana ary tsy kisendrasendra koa nefa no mahatonga ny famelezan'ny Satana tsy mitsahatra amin'ny fanambadiana satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Tahaka izany koa ilay fanomezana anankiray dia ny fanomezan'ny fitsaharan'ny sabata. Ireo roa ireo fanomezana roa ireo dia nokendren'Andriamanitra mba haneho ny fanirian'Andriamanitra amin'ny anana fifandraisana ety amin'ny voariny manontolo ny fanambadiana sy ny sabata. Dia hojerentsika anie ny voalaza amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko 2 ka ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izy hoe ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra no nanakambana ny lehilahy sy ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana. Ary izany no hafatra nampitain'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana toko 5, Efesiana toko 5 manomboka amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 2:30 dia izao no fanambarana manao hoe tsy mba misy olona tsy tia ny nofony fa namelona sy nitaiza azy dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika ary noho izany lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Izany ny andininy soratra-masina roa izany ry mpiara-midinika namana dia anehoana ny fanambadiana ho taratry ny firaisan'ny olombelona amin'ny Kristy. Indray andro dia nisy fariseo tafaresaka tamin'i Jesosy
ary tamin'ny fotoana io dia niresaka mombany amin'ny fanambadiana ary naveriny Kristy ny endriky ny fanambadiana tamin'ny Adama sy Eva amin'ny bokyny Genesisy. Fa tsy niandro ela koa nefa ilay fariseo ka nametraka fanontaniana anankiray tamin'i Jesosy amin'ny filazantsara Matio 7:20 ka ny 7 manao hoe 7 manao hoe ary ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy anome taratasy fisaoram-bady sy isaotra azy. Tsy tsapan'ity fariseo ity fa le mpanorina ny tokantrano mihitsy le nanorina ny tokantrano nge ity androny ity ka toy ilaza aminy hoe misy fetra zany ny fanambadiana raha tamin'ny andro Mosesy no resahana. Re mpiara-midinika namana, ny soratra masina dia mikendry fa ny fanambadiana dia mandramaty ary ny fanambadiana dia kendren'Andriamanitra hanjakany toetra matoky eo amin'ny fendra izay napetraka Andriamanitra raha namorona ny taranak'olombelona izy. Fantatsika tsara nefa farindra izy fa rehefa niditra ny fahotana dia simba izany fentra no kendren'Andriamanitra izany. Ary zavatra nisy dia izao, betsaka ny olana mitranga ao anatin'ny fanambadiana. Betsaka ny olana. Any ka feno korontana, feno olana isan-karazany eto amin'ity tontolo izao ity. Marina fa olona tsy tonga lafatra no manambady ao anatin'ny fanambadiana. Kanefa ny ikendren'Andriamanitra hatrany hatrany dia izy ny firaisan'ny fanambadiana ety ao anatin'izany fanambadiana zany, satria ny fanambadiana mantsy dia mba ikendren'i Kristy ho tahaka ny fifandraisany amin'ny tahaka ny fiangonana. Zany hoe ny fanambadiana dia mba tian'Andriamanitra mba ho tonga lafatra na dia ao anatin'ny toetra tsy lavorary aza ny misy antsika ankehitriny. Misy torohevitra vitsivitsy eto antsika tsiraray avy mba hananantsika fanambadiana sambatra ka tanteraka le teny fikendren'Andriamanitra hoe dia ho nofo iray ihany izy roa. Zao no fitsipika telo mba homena antsika amin'ity maraina ity. Voalohany, avelao ny heliko ny vadinao na dia tsy mendrika an'izany aza azy. Mila mpivady mifamela heliko isan'andro isan'andro. Tsy tanteraka io vadinao io, fa mila mamela heloka ny vadinao. Tahaka ny namelan'i Kristy ny tsy fahamendrentsika. Ny faharoa dia izao, ekeo ny maizy azy ny vadinao, ekeo ny tsy fahatanterahany sy ny rehetra momba azy. Tsy tanteraka io vadinao io, kanefa dia ekeo tahaka ny anekeny Kristy ny momba ny tsy fahatanterahantsika tahaka izany keo. Na ary fahatelo farany dia izao, tahaka ny heverany Kristy antsika melony tenany, dia hevery ihany koa ny momba ny vadinao mielo vao mihevitra ny tenanao mianao. Ao anatin'ny fanambadiana zany dia ireo torohevitra telo tsotra no mba hatanteraka le kendren'Andriamanitra dia mba ho nofo ray ihany izy roa, satria ny fanambadiana dia nokendren'Andriamanitra ho maharitra mandrakizay. Zany ny fikendren'Andriamanitra antsika dia mba hatanteraka an'izany dia izao, mahaiza mamela heliko ny vadinao. Faharoa, ekeo ny maizy azy ny vadinao na dia anatin'ny tsy fahatanterahana azy. Ary fahatelo toy izao, hevery mialoha izay momba ny vadinao vao ny tenanao. Re mpiara-midinika namana, ny fanambadiana Andriamanitra no nanorina azy. Ny fanambadiana dia fanomezana omen'Andriamanitra, omen'Andriamanitra anao, omen'Andriamanitra ny taranak'olombelona. Ary ny fanambadiana dia iren'Andriamanitra mba hisiny ny fifandraisana ety tahaka ny fifandraisany amin'ny fiangonana. Andriamanitra ne hitahy ianao indray amin'ity tontolo andro ity, ka ny tokantrano izay misy ianao dia ho tokantrano izay ahitana izay fifandraisana ety izay nisy teo amin'ny Kristy sy ny fiangonana izay. Andeha hiaraka hivavaka isika marana antsika izao toy izao. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay no ny taridalana izay nomenao anay, fampatsahivana nomenao anay ka nampafantarinao fa ianao no nanorina ny fanambadiana ary fanomezana hatrany ampiandohana izany fanambadiana izany. Na dia tsy tanteraka aza nefa izay ankehitriny
dia irina kosa mba hisinja ny fifandraisana ety izany eo amin'ny mpivady tsirairay avy. Andriamanitra ampio izahay miona isan'andro isan'andro ny fanena masina mba anatrarana izany fenitra izay kendrenao ho an'ny tokantrano izany, ka ny fanambadiana dia mandramaty mandrakizay mihitsy aza. Dia mitahihana tsirairay avy, mitahizo ampiara-midinika amiko izao, ny vavaka tononona sy agnatana nonony amin'ny ara Jesosy. Amen.